Nitohy tamin'ny alahady teo tamin'ny alalan'ny hetsika maro izay niarahan'ireo mpino rehetra tiany antoerana ny fankalazana ny 17 taona naha mpitandrina kosa ny pastora Rasolonirina Théophile eo anivon'ny fiangonana FJKM Ambohinaorina. Fanadihadiana ary. Ny alahady lasa teo no ivon'ny fankalazana ny 17 taona ny tandreman'ny pastora Rasolonirina Théophile izay mpitandrina ao amin'ny FJKM Ambohinaorina ao amin'ny synodam-paritany arivo avaradrano. Natambatra nandritra ny fankalazana ihany koa ny fiomanan'ny pastera iroso amin'ny fisotrondronono. Natomboka tamin'ny 7 maraina ny fitombavaka ka ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Korintiana voalohany toko 10 ao amin'ny 10 izay milaza hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny Notohizana no novakiana tamin'ireo mpino izay nanotrina ny fankalazana. Tsy mijanona reo moa zany fankalazana zany fa mbola mitohy ka ny rakidilan'izany dia ny amin'ny alahady 4 aogositra izao izay tanterahany katôlika taona 2024 tsara n'ireo hoe zany mankalaza an'izao 17 taona ny tandremana sy ny fanomanana fisotrompitandrina izao. Ny fankalazana izay vita izay fa ny famaranana moa dia atao amin'ny 29 sy 30 ny volana desambra amin'ny taona 2024 ity ihany. Ary dia entanitsika rehetra izay mbola ao anatin'ny fanatanterahana izany ny sampana rehetra ny taranaka indrindra izay manana anjara lehibe tokoa. Ny tapany voalohany fankalazana dia nisy ny fiaraha-miombom-bavaka ary ny tapany faharoa kosa nanatanterahana fiaraha-sakafo sy fandihizana teny amin'ny espasy vohitra paradisa teny Ambohimanga. Natomboka tamin'ny 2 ora tolakandro ny fiaraha-misakafo izay nahafahan'ireo mpino rehetra niaran'ny lanonana niaraka tamin'ireo mpitandrina.